fotoanany finoana. Atolotry ny fiangonany finoana. Androana lasanabary dia misy zavatra manokana omen'Andriamanitra ho antsika fiangonana. Amen. Satria vanim-potoana misy antsika amin'izao fotoana izao dia miazakazaka be. Teny hoe lolo akaikinao miazakazaka be vanim-potoana misy antsika. Noho izany peteny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahagagana koa dia mila miazakazaka ho tonga misy tokantrano. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha sy anabadiavana amin'ny alalan'ny fideranan'Andriamanitra no manafaingana ny fahagagana ho tonga eo tokantranonao. Mino an'izany venao na aminao arak'izay inonao. Fa milohan'izany raha sy anabadiavana dia misy zavatra tsara ho fantaritsika no kiasika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa tena tafiditra ao anatinao sy tafalatsaka ao anatinao zany hoe fa maninona ny deran'Andriamanitra zany, maninona ny mankasitraka an'Andriamanitra na dia ao anatina olana azy. Ny alalàna ny olona tena tia mideran'Andriamanitra mantsy ao anatina problema fa tsy ao anatin'ny listahiny iny. Iny ny tena fatarana hoe tena tia mideran'Andriamanitra ny olona anankiray. Dia misy sitrapon'Andriamanitra tsara ho fantaritsika no mialohan'ny hanomezana antsika hoe ny fiderana dia manafaingana ny fahagagana ho tonga misy tokantrano. Amen. Dia mahatena Andriamanitra marika toko 440 andininy 7:5 marika toko 440 ny andininy 7:5. Mivady toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny namosoratra vehivavy an'i Jesosy tao hatramin'ny Simona boka. Ary no tamin'ny Betania Jesosy tao hatramin'ny Simona boka ka nipetraka ny hinany dia avy ny vehivavy anankiray mitondra tavoara labastara feno menaka manitra misy naridasa ary bibitrizy. Dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary misy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe inona no anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra izao, fa azo namily ho lavitso sy obdenary telonjato iny menaka manitra iny ka omena ny malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ny vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa nataony tamiko, fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva. Ary naovina ny tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao ianareo, fa izao kosa tsy mameto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azo natao izy, namonjy nanositra ny tenako anamboarany ahy alevina izy, ary lazaiko aminareo marina tokoa na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazantsara dia ho lazaina koa izao nataon'ny vehivavy izao mba ahatsiarovana azy. Raha sy anabavy tonga eto amin'ny toerantsika
eto dia misy soratra kely moa misy dia tenin'Andriamanitra ery ambony ery ao amin'izao na toko fa 12 ka hatramin'ny faraka 12 no ahitantsika ny fianakaviany Simona boka ity. Dia rehefa nanasan'i Jesosy hiditra ao an-tranony izy, izany hoe tsy voasoratra tato mihitsy hoe misy sakafo be tena tsy fantatry nanasan'i Jesosy tonga ao an-tranony izy karakara. Fa zao tsy voasoratra tato mihitsy hoe tena nafa-po le tsy niteny mihitsy Jesosy satria misaotra betsaka anareo tamin'ny sakafo. Fa ny zavatra tsanga raha lasana vavy izao, misy vehivavy anankiray mitondra tavoara alabastara feno menaka manitra misy naridasa arbidindrindra. Dia novakiny ny tavoara ozy izy ny tenin'Andriamanitra ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Zavatra voalohany tia nampahirezana antsika tsiraray avy dia izao. Ndraindray misy zavatra eritreretintsika normal, eritreretintsika mety fa tsy mety le izy. Ndraindray nefa misy zavatra eritreretintsika tsy mety kanefa le izy mety. Fa tia vehivavy ity vao nahita amin'i Jesosy izy dia nalainy ilay tavoara alabastara feno menaka mantsy misy naridasy sarobidy indrindra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Le tena sarobidy zany hoe tao anatin'ny poketra tao hoe eo Jesosy dia inona le no ataoko an' Jesosy e? Dia jerevany teo tia tena sarobidy atao amiko ity. Zany hoe raha amin'izao vaninandro iainantsika izao ranomanitra tena nisany tena lafo vidy. Raha tena ranomanitra tsara indrindra zao araka ny fantatra farafakeliny any amin'ny 2,500,000 ranomanitra izay anisany tsara sy lafo. Tena ranomanitra tena izy zany. Misy karazany Kaizo, Azaro, Yves Saint Laurent, Zara collection. Zany ny anisany lafo indrindra. Fa izay zavatra tena sarobidy tao amin'ity raha vehivavy ity no nalainy le izy azo natao tsara mihitsy hoe sarobidy tia dia tonga teo Jesosy dia natao mitsifotsifotra fotsiny. Natao ohatran'izao fotsiny hoe tena sarobidy ity fa ity tsy mety. Fa sain'izao raha lasana vavy navoaka le izy dia novakino izy ny tenin'Andriamanitra dia narara teo amin'ny lohan'i Jesosy dia zavatra tena sarobidy. Raha lasana vavy misy zavatra sarobidy arenao androany. Misy zavatra sarobidy arenao androany tenena zany no olo akaikinao. Raha tianao voakasika Jesosy raha lasana vavy dia izao mafoiza ny sarobidy indrindra ao aminao meo an' Jesosy. Amena. Amena. Mafoiza inona zavatra tena sarobidy ao amintsika tonga eto amin'ity toeran'ity. Afoizany meo an' Jesosy. Raha tsapanao sy takadrao lalana nitondran'Andriamanitra ao raha lasana vavy dia hainao no mankasitraka amin'ny zavatra tena sarobidy indrindra. Amena. Ny zavatra nitsanga dia izao na metsiny daholo ny manodidina. Tadio fa ny ranomanitra dia mamaritra ny identiten'ny olona anankiray. Rehefa tena ranomanitra tena lafo vidy le izy dia izay manamara ity olo ity ohatran'izao zany ity olo ity. Fa tena le zavatra tena sarobidy tamin'ity raha vehivavy ity no narara teo amin'ny lohan'i Jesosy. Dia izao na metsiny olo tsy anao ve na midy izy raha mitoeran'io vehivavy io azo natao tsara mihitsy na mety dia nataony foana le izy mba mitendavany volava raha mitombony ny vola hivelomany. Raha mitoerana misy an'le vehivavy dia izao na metsiny olona tsy anao tena midy iny dia mena malahelo. Zay le tsara velantsika tena manao zavady amintsika. Ohatra mitomana le zavatra tenen'le olona zay le tenen'ny teo hoe ndraindray misy zavatra eritreretintsika mety nefa tsy mety ary ndraindray misy zavatra eritreretintsika tsy mety nefa mety. Dia hoe naninona zao raha namidy iny dia mena ny malahelo fanontaniana amintsika. Raha tena teo hoe le malahelo dia tena manome rety olo reto. Fifiry ohatra malahelo ohatra tonga efa mititoerana tena olona sahirana efa manevitra an'ireo olona eo ve? Fa ohatra hoe misy zavatra ohatra hoe mahita valiana foana hoe tsy anao ve namidy iny dia mena ny malahelo.
Bebe ny olona mety manao pression fa zao ao anatinao misy zavatra sarobidy faralasana raha tianao voakasika ny tompo manomboka androany amin'ny asa fampolo dia mafoiza ny zavatra farany sarobidibidy aminao. Tsy zavatra sisasisa ny zavatra raha lasana fa tena zavatra tena sarobidy ao anatinao zao dia fantatro fa misy talenta misy fahasoavana ao anatinao. Mafoizany zany hoety manompon'Andriamanitra raha lasana raha tiatsika ho voakasika ny tompo aoka afony zavatra sarobidibidy. Amen. Raha tsapatsika ny zavatra mitondran'Andriamanitra ny fahasaran'Andriamanitra ny fahalebiazan'Andriamanitra izay nasehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia hainao no makasitaka n'Andriamanitra io Jesosy. Tsy zavatra tsisy dika nomeko anao fa ny zavatra tena heverina tena sarobidibidy eo amin'ny fiainana. Raha lasana vavy ao amin'ny tantara toko faharoapolo ray manontolo fa somary ofina amintsika ny afatra. Tantara toko faharoapolo ray manontolo dia zao fitiny afatra raha ohatra ka fehezina ny afatra. Lohateny dia hoe nandehana ny Moabita sy ny namany hiady amin'ny Joda ary mivavaka nataony Josafata. Zany hoe misy andian'olona maro be Moabita niaraka tamin'ny Josafata sy ny Joda niaraka taminy. Dia ny zavatra nitsanga raha lasana vavy dia zao natahotra ndrindra Josafata ozy izy. Ary rehefa natahotra Josafata dia niantso fifadikaniny. Dia rehefa niantso andro fifadikaniny izy dia nivavaka nitaraina tamin'Andriamanitra teo. Dia nisy zanaka mpanompon'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra notsindriny ny fanahy Jehova dia niteny taminy Josafata dia hoe izy miainoy ianareo Joda rehetra sy ny mponina ao Jerosalema. Izao no lazainy Jehova aminareo aza matahotra na mivadi-po amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra. Aza matahotra na mivadi-po fa mitsangana mivoary ady. Misy olona vonona iady ve eto androany? Misy olona vonona iady ve eto androany? Misy zavatra bebebe mety mampitahotra atsika raha lasana vavy. Misy zavatra bebebe mety mitsanga ny votokantrano andy. Fa teteny aminao androany mila anao hitsangana. Enao mihitsy ny tian'Andriamanitra hitsangana manoloka androany any amin'ny alalanao mitondrana fanesena amin'ny anarana Jesosy. Amin'ny anarana Jesosy. Vorona hitsangana ve enao androany? Vorona hitsangana ve enao androany? Soa zavatra nitsanga. Rehefa avy mivavaka Josafata dia nahazo an'ilay teny. Hoe zao stratégie mpakiady. Andriamanitra manana ny fombany. Fa ny fombantsika olombelona rehefa hoe misy vahoaka ihany dia zao bokin'ozatra rehefa noana ny nazy olona manana basy zay rehefa no. Fa amin'Andriamanitra dia zao ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mifidy izy ozy izy olona mpiteny. Maninona hoe ataovy mafy isa roa telo. Mifidy olona mpiteny izy dia natao teo manompo. Zany hoe meloma n'ireo vahoaka ireo zany. Dia notsongainy no mpideran'Andriamanitra ireo. Ho an'ny olona mpideran'Andriamanitra rehetrarehetra na tanora zokiny na tanora zaza olona nofidian'Andriamanitra nareo. Ary matoa nofidian'Andriamanitra ho apetraka aloha dia zao. Isika zany matoa nofidian'Andriamanitra hidera azy. Dia isika natao hitondra ny olona ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany hoe natao hopitariky isika fa tsy natao tarika. Amen. Hopitariky amin'ny fiainam-bavaka. Hopitariky amin'ny asa fanompoana. Satria natsoan'Andriamanitra zay ny fomba fiadin'Andriamanitra hoe natsoana hideran'Andriamanitra. Zany hoe mifijoroako zany rehefa hideran'Andriamanitra. Dia na fijoroako mandrava ny asan'ny devoly. Na fijoroako mahatonga ny devoly hiasa. Fa mino fa tsy izany ianao raha lasana vavy. Rehefa mideran'Andriamanitra zany ny olona anankiray, Andriamanitra manatrika tonga ny voninahiny. Dia nalefa anao
modely eo dia inona ny zavatra ny tany voananomboka fotsiny ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny tantara malototo faroapolo voananomboka fotsiny fiderana ary androany tsy fideran'Andriamanitra fa tsy misy devoly tapajany atao fifendrona tona ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy zavatra hitraka tsony ny fiainanao any amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zavatra oravo eto amin'ny anaran'i Jesosy. Le tsy fahomiazana, le korotana, le zavatra maro samihafa mitaka teo tokantaninao vao manomboka fotsiny fiderana ozy izy ten'Andriamanitra dia zao Jehova mihitsy nanisy olika teo amin'ny fahavalo. Zany hoe tsy afaka nisika tsony ny fahavalo ireo miverina ho be dia be. Zany hoe Andriamanitra mihitsy ny ololalana dia Andriamanitra niafy eo amin'ny toeranao zany hoe ny olona rehetra tonga eto amin'ity toerana ity Andriamanitra melo azy dia zao fiafarany fiainanao tsy maintsy mandresy tsy maintsy mavoninahitra makavoninahitra makavoninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao vao nanomboka ny fiderana ozy izy ten'Andriamanitra dia nanisy olika Jehova atao amin'ireo olona eo. Dia zao rehefa nanisy olika Jehova izy samy izy iray miary zao tena teteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ninona tena tafika ataon'ny fahavalo ho resy izy eto amin'ity toerana ity androany tafika loany tapilany tafika loany tapilany ao entin'Andriamanitra mampifanesena makafifanesena ianao ho entin'Andriamanitra mavoninahitra makafivoninahitra ianao raha lasena vaga. Amena 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 fanfanahahity dia zao rehefa nideran'Andriamanitra tetony reto dia tonga ny fahagagana. Iberan'Andriamanitra tsika rehefa avy eo ho avy ao tokantaninao fahagagana ho avy ao fiainanao fahagagana ho avy ao fiainanao fahagagana ny anaran'i Jesosy. Raha lasena vaga tantara anankiray zay tantara faharoa tantara Paoly Silasy. Rehefa ninjeny Paoly Silasy nitozy filazantsara voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 11 asan'ny apôstôly toko faha 11 andiny fa 5 dia zao zavatra nitsanga raha ny lôjika zay no nambara tamintsika ndraindray misy zavatra eritreretika mety kanefa tsy mety ndraindray misy zavatra eritreretika tsy mety nefa mety le izy. Olona voavono Paoly Silasy sady nivonona nesorona ny lavana vakeo sara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 11 dia rehefa nivonona izy nesorona ny lavana dia nampidirina tany am-pozy izy dia fanontaniana raha olona sady voavono nesorona ny lavana mbola mavita mideran'Andriamanitra ve lôjika ve zany fa tsy izany Paoly Silasy raha lasana baga fa tsy mijery androany ampaherin'ny tsiraray avy aza mijery réalité aza mijery no zavatra mitsango eo fiainanao io fa raha mbola Jesosy ny mpanjakanao tsy maintsy hoposika ny tafarany problème io amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mahitaka ny maso aza mijery no zavatra hitany masonao za mahita raha lasana baga ty fiangonana ty dia fiangonana farany lehibe indrindra ty fiangonana ty dia fiangonana farany fahin'Andriamanitra indrindra ahitany fahasaran'Andriamanitra ahitany fahaibranan'Andriamanitra sy ny voninahit'Andriamanitra. Amena. Dia zao rehefa nanomboka mideran'Andriamanitra Paoly Silasy tsisy nanaka anazy tsy fantatra tsony hoe iza ny premier fois iza ny deuxième fois fa samy nanao an'izay hafa teo izy mirahalahy deran'Andriamanitra teo deran'Andriamanitra teo. Dia zao izy izy tenin'Andriamanitra hoe mioromono izy ny fanambaniny tany androany iberan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra fa ioromo ny herina mantolo amin'any ioromo ny herina mantolo amin'any. Dia zao koa tantara rehefa miberan'Andriamanitra izy dia hoe tenin'Andriamanitra hoe mivavy ny famatorana rehetra dia hiteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ninona fatrana ataony devoly teo tokantany mivaza any androany amin'ny anaran'i Jesosy mivaza any androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amena 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 alleluia mivavy ny famatorana izy rehetra. Amena raha lasana baga tamin'ny alalan'ny fiderana rehefa nideran'Andriamanitra Paoly Silasy dia manomboka nanatitra tonga ny fahagagana. Rehefa avy eo hideran'Andriamanitra aza matahotra ianao tsy misy akidiny olona eto rehefa avy eo tsy misy akidiny mizanizy eto rehefa avy eo fa anao zay maximum Andriamanitra androany dia amin'ny maximum ao anao izy anomboka anatina ao anao fahagagana andeha ody ianao miaraka ody aminao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy. Amena amena hoy ten'Andriamanitra ary molona mampinala dia nivavaka sy mila fideranan'Andriamanitra i Paoly Silasy ary niaino azy ny mpifatotra ary nisy ororo tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozozo ny famorenan'ny
tranomaisina dia nivony araka tamin'izay varavarana rehetra teny aminao amin'ny anarana Jesosy na inona varavarana nakatony devoly teo amin'ny fiainanao na misy atokatrano mivazany androany fa hiverana ny maty mivazany androany ary varavarana ray fa varavarana firy varavarana firy varavarana firy varavarana firy rehefa birana ny maty misisy dia nivavoko nivoly miaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary nivavoko nifatorana izy rehetra misy raha olotika loaty hiveran'Andriamanitra tsy misy fatorana mandeha molotsy olona van'Andriamanitra noho efa fitoerana teo halleluia olona venao hiveran'Andriamanitra androany amin'eo maximum Andriamanitra androany fa misy zavatra hitany eto am-pitoerana ty azo fahatananjato isanjato misy zavatra hitany eto am-pitoerana ty mody miaraka aminao ny fahagagana makatena groupe eroza sotro zany ny musicien halleluia olona venao raha bana olona veran'Andriamanitra venao akatahaka ny olo-tsagnana dia ampanokely ny olona akaikinao tena olona venao amin'ny maximum indrindra man'Andriamanitra androany halleluia halleluia fotoanany finoana atolotry ny fiangonany finoana